Salama daholo androanitsika de ndondrera hirisadisaka ny mahakasika ny fonoan-kevitry ny gasikara fenso tao ampejiny tao a ny amin'ny fanakatsakanana izay nahazo anireo pomba ny Andriamatoa Marika Ravalomanana izay nieritreritra ny hihazo ny magrobeoririka tamin'ity herinandro ity nefa dia tsy neken'ireo mpitandro filaminana hatramin'ny farany izay fidiran'izy ireo ao magrobeoririka izay a na dia hanomana fotoam-bavaka sy fitsofandrano any Andriamatoa Marika Ravalomanana aza no tena antodian'izy ireo tao amin'izay magrobeoririka izay ka izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any misisy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrila moa isika fa avetrany tonga de vavany ndawary ny raha mahita tatoato zay fa nisy ny fanakatsakanana izay nahazo anireo pomba an'Andriamatoa Marika Ravalomanana izay nieritreritra ny hihazo any magro tao beoririka tao mba hanomana fotoam-bavaka sy fitsofandrano Andriamatoa Marika Ravalomanana izay amin'ny maha-kandida bentanana Antananarivo azy. Nilaza ny heviny mahakasika an'izany moa Andriamatoa Gasikara Fenso tao ampejiny tao nilaza hoe tsy maintsy misy foana ve ny sakantsakana eto amin'ny firenena. Tranga voalohany voatsakany Emoreg ny kandida Marika Ravalomanana sy ny timma raha saiky hamory ireo mpikatroka ao amin'ny tetsy amin'ny magrobeoririka tamin'iny andro ny 4 septambra iny. Ankatoko ny fidianana isika fomba fanao republikanina any amin'ny firenena demokratika toa ny Etazonia sy Frantsa ny manatanteraka meeting maromaro mialohan'ny tena propagandy hifampizarana hevitra hiadina hevitra sy hifanentanana handeha hifidy ary indrindra iresahana ny programa nasa ny kandida aiza tokoa moa ny mpanao politika sy ireo mpiaradia aminy no ho afaka haneho hevitra raha tsy amin'ireny fotoana ireny avelao halalaka ny fanaovan-kevitra sy ny famborim-bahoaka eto amintsika na dia tsy mitovy hevitra aza taratry ny fahalalahan-tsaina sy mahademokratika ny mpitondra sy firenena izany rehetra izany. Tranga faharoa kandida mpanolo-tsaina mouvement Gasikara MG iray tantsaha any Avaradrano nanatona ny sampandraha rehetra mba haka ny eta 211 bis terena hanangana orinasa izy ary handoa hetra 4 taona ka 2 hetsy ariary ny iray taona izany hoe tokony handoa 4 hetsy ariary izany io tantsaha io vao mahazo ilay taratasy ahafahany milatsaka ho fidina ekena fa tokony handoa hetra ny olona manana antonasa saingy iaraha mahalala fa mbola betsaka ny malagasy indrindra ireo any ambanivohitra no izay hoaninan'io nitadiavanan'io ary ny mba handray anjara amin'ny fiainam-pirenena hiandrandrana fanovana hialana amin'ny fahasahiranana no antony hirotsahana ho fidina kanefa dia voazakana sahady izy vao manangona ny antotaratasy amin'izay firotsahanko ho fidina izay miantso ny mpitondra sy ny seni hijery ny tena zavamisy raha tsy hoe anga efa napetraka fa natokana ho an'ny mpanambola ihany ny fifidianana eto amintsika farany Madagasikara dia ny safidy ny ho tany demokratika Gasikara Fenso sahy mahitsy feno fahavononana ho isatrany tao ampejiny tao mety azo ilazara ve izany fa ny fifidianana eto Madagasikara dia natokana ho an'ireo manambola ihany no afaka mirotsaka ho kandida izay nefa mba misy ihany amin'ireny olona izay tsy manambola ireny nefa dia manan-kevitra sy vonona ny hampandroso ary manana finiavana te hampandroso izay fa nohony tsy fananana izay dia voatery tsy afaka mirotsaka ho fidina izay na dia mangitahita fatratra aza raha vantany vao mahita ny toedrava misy amin'izao fotoana izao sy ny fijaliana izay mianjady amin'ny voaka malagasy etsy ankilan'izay mouvement Gasikara Fenso tao vakina karatra tao misokatra ny handray anjara feno amin'ny fifidianana ben'ny tanàna manerana ny faritra
Nisokatry ny asabotsy 7 septambra ny mouvement gasikara tao vakinankaratra napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny mpandrindra ny faritra sy ireo mpiara-miasa amin'izany. Tonga nanatrika izany ireo solotenan'ny ekipa manerana ny distrika anankifito. Teo ihany koa ireo bentanana ampirinasa sy ireo kandida bentanana vonona hirotsaka amin'ny anaran'ny mouvement gasikara ny faharaiky 20 ny desambra ho avy izao. Vakinankaratra sahy mahitsy feon'ny vahoaka. Midika izany fa tsy mitsahatra mitombo ireo zay faritra ahitana an'izany mouvement gasikara fensoa izany amin'izao fotoana izao. Mety ho misy kajikajy amin'ny fanomanana fifidianana ho filoham-pirenena afaka 4 taona ve izao kajikajy arapolitika ataon'ny gasikara fensoa sy ny mouvement gasikara izao, sa inona ny tena antipijoroan'izy ireo mahatonga azy ireo mihitatra manerana ny nosy amin'izao ankehitriny izao. Eo amin'ny resaka fanambaram-pananana indray dia notanterahana tamin'ny andro ny faharaiky 20 septambra ny fanaterana ny fanambaram-pananana amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka any gasikara fensoa izay. Nateriko niaraka tamin'ireo ekipa mpiara-miasa amiko teny amin'ny ACC ny taratasy fanambaram-pananana amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka araka ny lalàna izay mifehy izany asa izany. Natao izany mba ho fampiharana ny mangarahara tanteraka amin'ny fanaovana politika araka ny efa nolazaiko hatrany ampiantohana. Natao izany mba hampangarahara sy ny fitantanako amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka satria ny ahiahy tsy hiavanana. Afaka tsy dihina ao amin'ny tranokalany HCC io fanambaram-pananana io. Ny tenako gasikara fensoa dia hiezaka ary hanao izay farany heriko hitondra rivo-baovao amin'ny tontolo politika eto Madagasikara ho isatrany. Midika izany rehetra izany fa tena vonona tanteraka andriamatoa gasikara fensoa hitondra ny rivo-baovao ara-politika izay ary tena vonona ihany koa izy hiantsoroka an'izay asa amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka izay izany hoe hitondra ny hetaheta sy ireo tenin'ny vahoaka any amin'ny fitondràna faratampony. Ary ny gasikara fensoa dia efa nambarany mazava tsara fa ny azy sy ny tombotsoa no katsahany fa tombotsoa ho an'ny vahoaka, ary izay no antony tena iadivany mafy amin'izay maharary ny vahoaka izay satria tsapany loatra izay maharary ny vahoaka izay ary hitondra izay any amin'ny fitondràna faratampony no antom-pisihany azay gasikara fensoa sy no mouvement gasikara izay. Maromaroa araka izany ny solombavam-bahoaka tahaka an'izao gasikara fensoa izao izay tena sahy mijoro ary mahitsy firesaka tsy ampiambahambana mihitsy rehefa maneho ny hevitra. Ka raha tahaka ny gasikara fensoa avokoa ireo solombavam-bahoaka ataoko fa tsy misy ho saribakolo intsony angambany ireo zay solombavam-bahoaka voafidy tamin'ity taona ity. Izay tsy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany misy tao anaty Malagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa. Thank you.